Ny voalohanteny moa dia ny fisaorana anareo mpikambana amin'ny FTM zay namaly ny antso amin'ny asa zay ho ataosika androany. Magnamafy ny fiarahantsika ny antony anaovana an'izao asa zao. Sy eo ihany ny fanadiovan'ny tanàna fa ny tena zava-dehibe dia fifakaikasika ohatran'izao. Fa sy ny chef secteur avao mivory agny mahita ny maire mikarakara rehetrarehetra ao anatin'ny FTM fa occasion zany zao fatafatara bebe kokoa ary agnamafisa an'izay firaisan-kina amin'ny fikambana zao. Gnato amin'ny FTM efa teneniko foana fa fitiavana ary fianakaviana ray. Ato sy resa-bola zany ary sy resa-karama midira agnatin'ny FTM fa fikambanana salany fianakaviana anankiray sika tiky sy mifagnary ary miaradia mandritra ny fotoa nazo atao raha hoe mandrakizay fa tsy dia fikambana ara-politika loatra anasika ty fa natsangatsika ty mba hifamatorasika mandritra ny fotoana ataosika hoe maharitra zay sitrakin'izy ambony ao. Tsy zavatry mandalo tiky ary zay ny fateneniko matetika hoe raha ohatra ka fikambana mandalo izy dia aloha sy manao hoe valomaro samoro vorolo da magnome lambahoany mizaran'izao mihinan-kany dia rava. Tsy izay ny asika ty fa ny asika ty dia fikambana maharitra atao hampandroso ny faradofany. Ka misaotra nareo zao zany agnatisany mavitrika ary agnatisany mampiseho an'izay fitiava zay dia araky ny tenitsika foana hatramin'izay rehefa eo ny fitia sy maintsy vaviana fitia foana dia azadiny koa fa efa miasa isika rehefa misy vokatry marobe ny asantsika dia tohizana foana zay asa zay. Efa atao amin'ny FTM androany zao dia zaho hitako koa zao magnadio manao
asa tagna maro miaraka amin'ny vahoaka dia mba hanajonanafika sy ny ara-rehetra zany mba alana le fako maminidina ny sisisy sy ny lobolobo reny totorany zay zao ny asa ataon'ny FTM amin'izao androany. Ny tanjonao anatin'izany zavatra zany dia fahadiovana zay na ny fahadiovana zany mba ho fitara sy ny hafa e araka ny fahalalako anazy aloha dia isy matetika le asa fanadiovana sy matatao isaky hoe fanapahakarana ataosika hoe ohatra hoe intelo agnatin'ny vidany ray mitarika an'izao fanadiovana zao dia Andry Andriamahasoro zay no mitarika ny asa fanadiovana Faobe zao manoloana zao hitasika maro zao dia vaotany fandraisana. Zava-dehibe ny fampisehoana fiarahantsika tandroany dia isaorana aby sika FTM rehetrarehetra zay tonga namandy ny aso mety raha zay re tampoka izy mety manao an'izao sika hoe mety sy vita zato isan-jato gn'asa fa ho anay zay mihodikotika eny aloha dia mahita hoe madio ary tena madio ny tanà dia isaorana sika zava-dehibe zay madio tena madio. Ny faharoa fahatelo sika io vao manombo taloha teo moa sika nitoky ny vahoaka amin'izao sika FTM no miara-miasa ary itomizasika ny fanadiovana fanatsaran-tanàna miaraka dia misaotra sika tena misaotra amin'ny fandavatelanareo dia hoesikesesika tsara amin'izay ny FTM manomboka amin'izao fanomboana gn'androany fa manetsa be mbola ho avy dia hiezaka foana sika anao an'izao asa fagnadiovana zao ary hanatanteraka ny projet sika. Misaotra betsaka misaotra betsaka maro ny vahoaka mifanerasera misy ny mpitarika efa fantatry ny mpakafantatry tare mpakafantatry Ben'ny Tanàna Andry Andriamahasoro Faradofay Malio misaotra betsaka elavelogny miara-mivady tena hitombo mihitsy fa ty leranay ty mahakarakara fa tena milamo tsara le tanàna mahafinaritra imera Andriamahasoro zany na ohatsy ka hoe nagnenta anay fikambanana FTM. Ianao moa zany avy amin'ny fokontany azy? Avy amin'ny fokontany mpamampiambata amin'ny secteur Somaïdy. Dia taiza ny nanatanteranao ny fanadiovana tandroany? Lebanona. Ya. Ina zany fanentanana ho ataonao an'ireo mponina manodidina Lebanona reny tamin'izay toerana nanadiovanao tandroany zay? Ny fanentanana ataoko zany dia manentana ny mponina amin'ny Lebanona zany dia hoe hiaraka hanadio ny tanàna, hiaraka hanadio ny toerana akaikaiky mba partipartian'ny Lebanona azy zany dia nagnentana ny vahoaka zany dia madio tsara dia tsy nandao moa izy fa dia nagnety dia madio tsara be.